amin'ny fifaliana indray ny eo anantsika eto amin'ity fitoerana ity. Ataontsika hitehaka ho an'i Jesosy mariky ny fifalianao amin'Andriamanitra. Ny ao fanandrian'Andriamanitra dia tsy misy ankoatra ny fifaliana. Adino ny zavatra rehetra rehefa zatra mijery an'i Jesosy ianao. Ary mahafinaritra dia izao, tsy hoe mijery an'i Jesosy dia gaga fotsiny amin'ny fahalehibiazany, fa misy fiantraikany amin'ny fijoroantsika, ny fandanintsika fotoana mijery an'i Jesosy, mitombo ny finoana. Mahatakatra ny amin'ny fahendren'Andriamanitra ary miaina zavatra vaovao. Amen. Aoko ity fotoana androany ity, fotoana anankiray izay anekenao sahady ny fiovana izay efa voaomana ho anao ao anatinao manokana amin'ny anaran'i Jesosy. Manasanao hoe hitsangana amin'izao fotoana izao ame voninahitra azitsika. Tsy misy olona mendrika no membonahitra. Tsy misy olona mendrika nomena ny fiderana sy ny fiompiana ankoatran'i Jesosy Kristy irery ihany. Tsy ny anaran'olona, tsy ny anaram-panompona, tsy ny anaram-piangonana no mendrika ao membonahitra, fa ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Omany sady ny fonao, fa ity fotoana ity dia fotoana ampitodiana ny fonao makany amin'Andriamanitra, fa tsy ampitodiana ny fonao makany amin'ny olona. Ny olona mety mandalo, ny zavatra mety mandalo, ny fotoana mety mandalo, fa aoka tsy ny fotoana ny tena tianao, fa aoka Jesosy irery ihany no tena tianao indrindra. Amen. Ivavakitsika ary. Jesosy Kristy tomponay, misaotra anao zahay ny amin'ny fotoana izay mbola omenao anay tahaka an'izao. Misaotra ny amin'ny tombona andro, ny amin'ny fitariana. Alleluia. Ny amin'ny fananganana. Misaotra ny amin'ny famindram-po. Misaotra ny amin'ny fampiasanao anay tsararay avy. Alleluia. Misaotra ny amin'ny fiarovanao ny asa ny tsararay avy. Misaotra ny amin'ny famatsianao ny ankohonany tsararay avy. Misaotra fa avelanao ifandray tanana mihitsy ny ankohonana. Alleluia. Avelanao ifanohana ny ankohonana ao anatin'ny zavatra tsy maintsy hatrehana. Misaotra Jesosy fa tsy hoe izay tianay no tanterahanao, fa izay mety aminay indrindra no avelanao mitranga. Misaotra ny amin'ny ty volana vaovao izay omenao anay ty Andriamanitra, volana anomboana indray ny fiarahana aminao. Aoko ty volana ty Andriamanitra ho volan'ny fiovampo an'ny tsiraray avy, ho volan'ny fankatoavana, ho volan'ny fanekena ny sitraponao mihoatra noho ny hatramin'izay, ho volan'ny fahafenon'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy, ho volana feno fanahy masina eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro, ka tsy hisy hetsika ho ataonay hivelan'ny fitarihana fanahinao masina. Aoka ny tokana izay hitarika anay dia ny fanahy masinao Andriamanitra. Jesosy eo, aoka tsy hitady ny an'ny tenanay izay na ny amin'ny sitrapony nofo, fa hankalazanao amin'ny fitrandrahana ny sitraponao tianay ho tanteraka eo amin'ny fiainanay tsararay avy. Jesosy eo, mitenena fa voniny izahay ny hovaina, voniny izahay ny ho atsangana, voniny izahay ny ho ampianarina, voniny izahay ny ho anarina indray Andriamanitra. Jesosy eo, ndray tontolo-tray ny tenanay sy ny momba anay rehetra eo am-pelantananao. Anjakao zahay Jesosy. Anjakao ny momba anay Jesosy. Anjakao ny tenanay Andriamanitra. Anjakao ny fisainanay Jesosy. Anjakao hatramin'ny miafina indrindra amin'ny tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Misaotra raha eo. Misaotra raha eo. Misaotra raha eo. Asandrato ny fisaoranao an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Asandrato ny fisaoranao an' Jesosy amin'izao fotoana izao. Asandrato ny anarany. Misaotra ray ny amin'ny fitiavanao. Misaotra fa Andriamanitra tsy manadinanao ary manangana. Andriamanitra mampiseho ny fitiavanao isan'andro ianao. Alleluia. Voninahitra ho anao mpanjaka. Le masina tsy miova ary mandrakizay. Eto ianao Andriamanitra. Mitoera ao am-pony tsiraray avy ianao Jesosy. Ianao le manjaka eo amin'ny fiainanay. Manjaka mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Nasaika ianao hiteka mafy indray ho an'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao. Alleluia. Dia antsika maka ny salama fafito amby telopolo. Andininy fahatelo sy ny fahefatra ary fahadimy dia avy hatrany teny andininy fahafito. Salama fafito amby telopolo. Andininy fahatelo sy ny fahefatra ary ny fahadimy dia avy hatrany teny andininy fahafito. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Matokian'i Jehovah ianao ka manaova soa, dia honina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana.
ary miravoravo amin'i Jehovah ianao dia omeny anao izay irin'ny fonao. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalana dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Amen. Ten'Andriamanitra dia milaza hoe miantombena tsara miandry an'i Jehovah, na hoe mitoera tsara eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia aoka ny fonao anaiky an'Andriamanitra mihoatra noho ny fanekenao ny zavatra mety hitany masonao. Ataontsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia ampanekeo mihitsy ny fonao hoe Jesosy eto amin'ny fanatrehanao andro any amin'izao fotoana izao dia ampanekeko ny foko, ampanekeko anao Jesosy. Tsy ampanekeko ny zavatra mitranga na ampienoko ny zavatra mitranga fa ampanekeko anao Andriamanitra. Jesosy tario, amboary, ahitsio, atsangano, ampianaro indray Andriamanitra ny foko ary aoka voatahiry eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Aoka ny sitrako ny fonao Andriamanitra notanteraka eo amin'ny fiainako. Jesosy sokafako ny foko, sokafako ny momba rehetra dia mitenena indray Andriamanitra amin'ity fotoana ity. Tonga eto Jesosy tsy hoe eona amin'ny olona, tsy hoe hijery fotoam-bavaka, tsy hoe hijery iza mitarika, iza mitondra ny teny, fa tonga eto Jesosy hitady anao, hiaraka aminao, ampanaiky ny foko aminao Andriamanitra ary ankohako eo anatrehanao satria ianao no antom-pisiko, ianao no lalana sy fahamarinana ary fiainako ianao Andriamanitra. Tsy afaka mankany amin'ny ray ny vavaka ataoko, ny fanoloran-tena ataoko raha tsy mandalo eo aminao Jesosy Kristy. Ianao ny fiainako isan'andro Andriamanitra. Asandrato vavakantsika rehetra androany. Asandrato aza vela angina amin'izao fotoana izao. Aoka ny vavanao misy ny teny hoe Jesosy ianao ny tiako ameno aho, ianao ny tiako hikasika aho, ianao ny tiako hitarika aho, ianao ny tiako ampianatra aho, ianao ny tiako amelombelona indray ny fanahiko Jesosy. Matoky anao Jesosy fa rehefa ianao no mitarika, rehefa ianao no mitondra ny fiainako Andriamanitra, halleluia, dia fifaliana foana ny eo amin'ny tontoloko ary iaina amin'ny fahamarinana amin'ny fotoana rehetra. Jesosy hifaly aminao ankafy ny fiarahako aminao Andriamanitra, hitodika aminao momba rehetra, ampanekeko anao ny fisainako sy ny foko sy ny momba Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Saotra no atolotro anao, no retombon'andro menao, ifandraisako aminao. Tera ary laza ihany koa ho anao ilay tsy toy. Ho anao ilay tsy toy. Ndao fetsika ihany hoe saotra matolotro anao. Saotra no atolotro no retombon'andro menao, ifandraisako aminao. Tera ary laza manao ilay tsy toy. Manao ilay tsy toy. Tsy haiko ny tsy lazany eo am-po, tsy haiko ny tsy lazany ao am-po, etaeta sy rafaniry hatrizay ka ialety. Teny hoe hoaniranao mandrakizay, mandrakizay toy. Mandrakizay toy. Ianao ilay iray tsy mba mandao, ianao ilay tsy mba mandao, asandratra avony anaranao, namiko rehetra anjakao, fafoky omenanao, ianao sisa iaina lety, ianao itantaniza
atolotronao no atolotroanao no atombonazomena ifandraisako aminao dea arilaza ianito hoanao Tsy laza leo ampo aoka ny fonao misy niteny androany ny tsy laza ao ampo ny etaeta sy rofany atsizay ka ialety de ny oanilanao zoko mandrakizay Turia mandrakizay turia ianao mihoazy ny voninahitra mihoazy ny fiderana lazao mihitsy ninao le ray sy mamandao asandratroavonianaranao nianitoesanjaka fokiomenanao Mikasikanay rehetra Jesosy atolotra eo anao Jesosy misaotra fa manaiky ianao ny andray anay tsiraray avy misaotra fa manaiky ianao ny iray aminay tsiraray avy tsy hoe zahay ny mety indrindra tsy hoe zahay manana omaly tsara indrindra fa ianao le mendrika mandrakizay mety anjera ny zavatra rehetra mety hiova ny tranga rehetra Jesosy fa zahay tsy hiova fa hiaraka aminao foana Andriamanitra betsaka mety te nilatsaka te andringana anay te anakana ny famindranay miaraka aminao Jesosy fa ny safidinay dia efa tafatoetra fa hiaraka aminao foana zay Andriamanitra satria fantatray fa ny tananao no momba anay tsiraray avy ary fantatray fa tianay ianao Jesosy aoka tsy ho adinonay mandrakizay fa ny Andriamanitray dia tena tianay tsiraray avy Jesosy eo aoko tafatoetra ao anatin'ny fonay rehetra ao anatin'ny foko ny fahatsiarovana mandrakariva miaraka ny fitariany fanenao masina ny fahampatsaiva ny fanenao masina ary tsy adiniko mandrakizay fa tena tia ahy ianao Andriamanitra asanato izany vavaka izany amin'izao fotoana izao teny mihitsy tompo aoka tsy adiniko mandrakizay fa tia ahy ianao aoka tsy adiniko mandrakizay fa ianao tsy manary ahy aoka tsy adiniko mandrakizay fa ianao dia manana programa ao anahy ary tena tianao be mihitsy Jesosy Reeloko navelanao Reeloko navelanao Sao malala faty ayanao Mety anjera Nyavo Faiza Ula ijuru fo Sao malala
Zao malala fati ayana Metianze zatra mandre fitiavana amin'ny sofina izay Andriamanitra dia atsiaro fitiavana amin'ny fotoana anankiray. Aoka tena hozarina mihitsy ny fonay Andriamanitra ankafy ny fiarahana aminao mba tsy hakatsiro ny zavatra hafa izahay ka hitarika anay amin'ny fotoana mety hatrehanay. Jesosy eo aoka voatahiry ny fifandraisanay manokana aminao Andriamanitra. Ka na mety anjera ny zavatra mety antenaina sy ny inona rehetra dia ny zavatra azonay antoka Andriamanitra dia mbola tianay foana ianao. Jesosy eo mahery zay rehefa mahatsapa foana sy mahatsiaro foana fa tena tianay ianao Andriamanitra ary tsy manadino anay Andriamanitra. Lainga sy fitaka daholo ny tenen'ny fahavalo hoe zahay tsisy tia tsisy mahatsiaro fa ianao tany an-danitra tany dia nandefa ny zanakao ilay tokony ho famonjenanay. Tsy ny elanyelana eo amin'ny tany sy ny lanitra ny sakana ho anao Andriamanitra fa vitanao mihitsy ny naniraka ny zanakao ilay tokana ho famonjenanay satria tianao be zahay tsiraray avy. Taontsika hisaotra an Jesosy ny amin'izany fitiavany antsika izany. Misaotra Jesosy tsy hoe mendrika ny tiavana be Andriamanitra fa tonga ianao nanolotra ny ainao ho fananganana mba hafahako manana anjara an'izany fiainana tsara indrindra. Hafahako miray aminao Andriamanitra, hafahako miantehitra aminao Jesosy, hafahako miankohako eo anatrehanao amin'ny fotoana rehetra. Ary rehefa eo amin'ny fiankofako eo anatrehanao Andriamanitra dia na ny sofiko ary tsy afaka ny andre zavatra hafa intsony fa efa ianao ilay ekeny ny foko no renesin'ny sofiko. Amin'ny anaranao Jesosy, ianao ilay alfa, nao ka hanomboka zava-baovao amin'ny fiainako indray amin'ity fotoana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, alleluia. Ianao alfa sy omega, sy omega, miankokiza anatrehanao riray, Vertika anzareo ianao alfa, ianao alfa amin'ny anaranao Jesosy. Ianao alfa sy omega, miankokiza
anatrehanao ray atolory azy ny fiderana avy any amin'ny fonao mihitsy androany Andriamanitra amin'izao fotoana izao ampaneky eo azy fotsiny fonao ny fiankofana tsy voatery efa fantatra anao efa takatra ao fa ampaneky eo ampakatoavy an'Andriamanitra fotsiny fonao tsy voatery hoe zay mety tsy nieritreretinao zavatra mitranga fa eo ianao mianatra ny dingany fankatoavana natao hoe fankatoavana mety mifanohitra amin'ny zavatra tianao hitranga fa ny ataovy azo antoka dia zao hoe ny fonao manaiky an' Jesosy manaiky anao a Jesosy atolotro ny foko rehetra Andriamanitra ho anao momba rehetra atolotro ampakatoavana Jesosy eo ampiakofoko enatrehanao momba rehetra Andriamanitra mety betsaka ny teny mandeha amin'ny akavisy amin'ny akavanana fa zao Jesosy tsy ahoako izany fa za tsy maintsy miankohako enatrehanao Andriamanitra za tsy maintsy miankohako eo anatrehanao Jesosy satria eo ny toeram-pananganana eo ny toeram-panofanana eo ny toeram-panasitranana alleluia atolotro anao ny momba rehetra Andriamanitra atolotro anao ny fisainako so momba rehetra Andriamanitra atolotro ny momba rehetra Jesosy alleluia day and night.
anatrehanao riray miankohaka izahay Andriamanitra tsy andro fotoana hafa intsony izahay vao iankohaka eo anatrehanao fa tiano fotoana tsara indrindra izay omenao anay ahafahanay mampanaiky ny fonay eo amin'ny fanatrehanao Jesosy. Ny tena fitiavan'Andriamanitra dia tsy miandry pirofo-pitiavana miseho akory vao afaka manambara fa ty dia izahay koa Jesosy tsy andry ny zavatra afaka ho ataonao rahampitso vao afaka hiteny fa tena miankohaka eo anatrehanao izahay satria tiana ianao ny mandany ny fotoanana eo an-tongotrao no fifaliana tsara indrindra ho anay tsiraray avy ampianary izay ankafy ny fiarahana miaraka aminao Andriamanitra eo ilay tsara indrindra ilay avo indrindra fa tsara anao magaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsara anao magaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsara anao tsara anao magaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsara anao magaga tsara anao tsisy mitovy asandrato ny tananao dia ataontsika hitehaka mafo an Jesosy fa tsy misy mitovy amin'ny Andriamanitsika. Alleluia, amen. Ataovy mafy ny tehakao ho an Jesosy dia mahazo toerana tompoko azafady tonga amin'ny fotoantsika merenana voninahitra any amin'ny Jesosy. Alleluia. Vavolombelona aloha izany dia misy foana ary tena hoe fonanan'i Jesosy satria indraindray miandry hoe aleo aloha hitambatra, aleo aloha hisingezangeza fa mitindray mitoraka ty hoa zay hoe tsy maintsy manome voninahitra anao ankeo maraina izany raha nanatitra ny herina dia niasa mitondra tomobila teny Anosy dia rehefa miverina dia izay mahafantatra ny makany Andoharany fotsy moa dia eo amin'ny afaka an'ilay tapon'ny malaza iny dia misy fidinana
dia rehefa le nidina amin'izay ilay tomobila dia jereko tsisy frein intsony, dia tseriko ihany dia tsisy frein, dia ohatrany tonga dia tena mafy be ary tena ho izay hoe Jesosy tsisy frein eo aty. Dia avy eo ny réflexe tao anatiko hoe tena saika nandona olona, satria efa hitana izany ohatra ny somary manao an'izao ilay tomobila hoe rehefa etsy ambanimbany etsy aiza misy fefy andonako an'ity fa tsy tokony andona fiara eo aloha na andona olona ry Jesosy. Dia rehefa eo ambanimbany eo sady mijery an'ilay fefy aho zany hoe akasisiny dia hijanona, dia mipopopiko ilay tomobila, dia iny fa nijanona verina nisy frein. Alleloia, voninahitra ho an'i Jesosy. Tena hoe tena tsapako mihitsy ny tanan'i Jesosy ny aro sy ny fiarovany. Ao amin'ny Isaia 59:1 eo misy tenin'Andriamanitra amin'aran'i Jesosy hoe arindro ny tanan'i Jehovah ozy izy tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalodalovana fa mahare. Fa tena apetraho amin'Andriamanitra reto isan'andro ny fiainana. Rehefa mivoaka tena mivavaka amin'Andriamanitra mandrakotra ny rahan'i Jesosy sy ny fiarovany. Dia tena hoe isaorako Andriamanitra dia raina Jesosy. Andao tiaka mafy ao an'i Jesosy ny amin'ny fiarovany mandroso tompoko. Salama daholo. Zaho moa zany namonjy HVKL foana tamin'ny taona 2013, 2014, manomboka 2014-2016 igny. Dia tamin'izany moa mbola misaoma be ny bandy tamin'izany. Dia anatin'ny vavaka foana hoe mba meo asa. Dia aleloha nahita asa 2016 dia nanomboka teo amin'izay anatin'ilay asa, nanomboka nahita vola, dia nahita tsirona vola 2016, ngamba tapatapaka 2016. Dia tamin'izay koa ny HVKL teo Andramobevava teo dia tsy tratrako intsony ilay taty amin'ny Shoprite. Dia nanomboka ny akamo tamin'izay. Dia tany nanomboka tamin'izay nanomboka nisy vola kely. Dia nisy fotoana amin'izay aty 2024 aty nanao accident teo Midiky teo. Dia teo vao hitako hoe mbola misy famindram-po Andriamanitra, tsy maty aho. Dia za koa tanatin'izay fotoana izay sady misy vola nefa problème zany mbola lavitra be noho ny vola tanana. Dia tena teo vao hitako hoe le diso vavaka zany, tena diso vavaka. Hay tsy le arenany tena tediaviko fa le fanan'Andriamanitra ato anatiko mihitsy. Dia nanomboka tamin'izay tena niova ny fomba fivavako hoe Andriamanitra avereno le fiadanako tamin'ireny, tamin'ny fotoana reny. Dia aza miala atao amiko intsony ianao Andriamanitra. Zay zay fijerona vavolombelona. Alleluia, tiaka mafy an'i Jesosy. Dao aloha tsika hivavaka, tonga dia hitsangantsika dia hisoratsika an'i Jesosy izay témoignage anankiroa izay. Misy témoignage anankiray ho avy eo rehefa avy eo fa dao tsika tonga dia hanokatra ny fontsika hisotra an'i Jesosy. Asan-drato ny tananao dia hisaora izy ny amin'ny fiarovany, ny amin'ny fitiavany, ny amin'ny famindrampony, ny amin'ny fitantanany, ny antsipiriany fiainantsika tsirairay avy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famindramponao. Misaotra Jesosy fa ao anatin'ny zavatra lalovana dia tsy manakana ny loza ianao hiatra aminay, fa ao anatin'le zavatra sedraina mihitsy Jesosy no miseho ianao fa ianao ny tompo miteny farany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fiadanana izay nomenao anay tsirairay avy, izay ambony lavitra mihoatra no tsiro ny vola. Tsy matsiro ny vola fa ianao Jesosy no tena fiainana, ianao no tena tsiron'izao fiainana izao. Androany izay Jesosy dia mamerina ny voninahitra any aminao, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famindramponao izay tsy landritra, izay mbola fanay mijoro ohatra ny androany, ny amin'ny fitehirizanao anay tsirairay avy. Misaotra Jesosy tamin'ny fitehirizanao an'ilay rahalahy teo. Misaotra Jesosy ny amin'ny namerenanao azy ao anatin'izany lalana fiombonana aminao zany, izay tsy ahitana tsirony any amin'ny zavatra hafa akoatra ny eo aminao. Dia averinay any aminao Jesosy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andao tiaka mafy an'i Jesosy dia afaka mahazo toerantsika ao anatin'ity témoignage anankiray ity. Allô? Allô? Ah,
tsy mahita anana raha voninahitra ho an'Andriamanitra rehefiany ahafahako mitsofoka olombelona eto androany tsy mahita anana rehefa fa tena misy dia tena misy ty zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako ity ny amin'ny navitany fianarako tamin'ny omaly tamaly za omaly nisy examen nataoko ny examen farany indrindra nataoko dia somary mandalo fotoana sarotsarotra mafimafy kely amin'ny fiainako amin'izao fotoana izao somary misy ady mandalo ady aho zany dia tsy nanana eritena tsy nanana fotoana nianarana mihitsy ahako na ny manana an'ilay examen fa lakamisy ilay examen dia lardi maraina zany fo dia traité sujet type dia sujet type anankivalo no nieritreretiko atao fa mamoa sujet type anankiray za sujet type anankiray nataoko adiny 4 ilay izy vao vita satria mandeha miady tsy tafiditra ao anatin'ilay révision mihitsy ny saiko tsy mianatra za fa tsy miditra tsara ilay izy dia vita moa ny sujet anankiray dia tsy maintsy nandeha nakany am-pianarana nanao examen blanc dia tonga tany am-pianarana nanao examen blanc 70% ny note de passage any amin'ny examen noir dia 59% note tany amin'ny examen blanc dia tonga dia niazakazaka be avy nody taty an-trano hoe sady niraisiko noty daholo ny zavatra rehetrarehetra mila ianarako nody taty an-trano hoe reto zavatra reto tena mbola mila ianarako daholo dia zany na tsy miditra nyloako ny révision tena miezaka be mihitsy ny ahako tena miezaka be aho zany mampiditra n'ilay zavatra anatin'ny saiko sady mivavaka tonga taty an-trano vita ilay examen blanc tany am-pianarana dia traité sujet type afandroany fanontaniana 5:10 angamba no voavaliko tao anatin'ilay sujet type dia maty ilay ordiako tonga dia maty nilako tsotsotra izao tsy haiko hoe ahoana fa maty ilay ordi dia tsy mety velona ilay ordi teo aloha za dia nikoromasy ahoana ity ao anatin'ilay ordi daholo ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ilay ordi ny sujet typako ao anatin'ilay ordi ny correction an'ilay examen blanc tsisy ninina azoko natao tsony zany nefa ny 59% notiko examen blanc raha sanatria za ka tsy afaka amin'ilay examen dia mila mamerina examen hafa za mba ahafahako manao an'ilay examen satria lany androany fahafahako manao an'ilay examen io dia zany hoe tsy maintsy afaka zany amin'ilay examen tamaly dia maty nefa ilay ordi tsisy ninina azoko natao tsony dia tena mivavaka tsy nanao révision fa nivavaka fotsiny dia manisy réveil isaky ny atsasakadiny jery hoe velona ve ilay ordi fa tena tsy velona ilay ordi hatramin'ny 5 sasany maraina tsy velona ilay ordi hatramin'ny 5 sasany maraina zany efa niaraka ato an-trano tamin'ny fito latsaka zany hoe ilay ordi velona tamin'ny 5 sasany zany inutile tena hoe tsisy ninina azoko natenana tsony zany tamin'ny ordi fa za tena nivavaka hoe fanahy masina hitanao any zavatra misy zavatra rehetrarehetra hatrehako zaho tsy maninina ho azy zavatra efa nianarako daholo ho azy ireo zavatra efa hitako farany hitako azy ao fanahy tena tsy matadika fa ianao mahay mampitahiry ny zavatra tokony hitadidiako amin'ny fotoana fantatrao hoe tsy maintsy afaka amin'ny examen io za dia matoky amin'ny fotoana za fanahy masina dia andeha za dia nandeha tany amin'ilay examen za dia nataoko ilay examen dia ilay examen tena tsapako hoe sarotra amin'ny examen rehetrarehetra nataoko anakenina ny examen nataoko taty dia ty examen anankiray ty ny sarotra taty ela indrindra nanaovako anazy teny an-dalana nanaovana ilay examen za tsy nikoropaka ohatran'ny hoe nanana fiadanana be mihitsy ny tato anatiko satria lasa nanao alibavaka tsy fananiana zany ny alina satria sady miandry ilay ordi no mivavaka dia
tonga tany sarotra lehibe dia tia question talohan'ny avaly avitan'ilay izy dia natao koropaka kely ihany zaho hoe tena vita ve zany ty dia ahoana raha tsy afaka zao dia nataoko ihany le examen dia rehefa vita le examen dia anisaka andeha anisa an'ilay fanontaniana hoe firy amin'ireto fanontaniana reto ny tsy assureko ny valiny fa ohatran'ny tato anatiko ny teny hoe za efa mivavaka fantatra Andriamanitra ny zavatra ilaiko efa eny an-tanàn'Andriamanitra ny valen'ity examen ity raha manisa an'ity dia midika azy efa tsy mahatoky anazy fa hatoky anazy fotsiny dia alefako ny valin'ity tena alefako ilay valin'ilay examen dia tena voninahitra ao an'Andriamanitra fa navelany ho afaka tamin'ilay examen za dia note de passage fotsiny ny note nahafaka anahy fa nanatoky tamin'ilay note de passage dia tena hoe voninahitra ao an'Andriamanitra renatena zany tena hoe tsisy ninona avy aty ampy na 1% arany fa tena hoe fana le ordi maty fa fanamasina ordi surpuissante aty anatiko amin'ny herinandro fitadidiako ny amin'ny zavatra rehetra dia izay ny fitsinavana voninahitra ho an'ny Jesosy. Alleluia. Andao tsika hitsangana dia hisaotra an'i Jesosy. Mino fa tsy reraka ianao mitsangana misaotra an'i Jesosy. Amen. Andao tsika hisaotra an'i Jesosy satria eo amin'ny andavanandrom-piainantsika tsirairay avy dia misy karazan-javatra be dia be ohatran'izany. Fa teo amin'ny kany manokana izao hoe mitranga ilay maty ny ordi ohatrany hoe tsisy fanantenany dia eo mihitsy nefany no miditra an-tsehatra Andriamanitra. Indraindray tsika raha vao mbola mieritreritra hoe mbola vitako ity dia avelan'Andriamanitra aloha manao eo fa tonga amin'ilay teboka anankiray hoe tsisy ninina tsy maintsy hivavaka tsy maintsy hentoraka any amin'i Jesosy dia Jesosy nefany tonga foana dia mamonjy dia manome fanamasina dia mampatsiahy dia asan-drato fotsiny tananao dia isory fotsiny izay nataony tamin'ilay ranabavy teo sory izy fa mahatoky loatra ny Andriamanitra tsika ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Jesosy ny amin'ny andavanandrom-piainana tsirairay avy misaotra ny amin'ny témoignagen'ilay ranabavy teo Jesosy fa teo amin'ny hoe zavatra tsy misy antenaina tena ohatrany hoe fahakiviana teo amin'ny fetra farany eo ianao no miditra manomboka manao zavatra vaovao indray misaotra Jesosy tamin'ny résultat ny fianarany misaotra Jesosy fa afaka examen soamantsara izy misaotra Jesosy ny amin'ny famindraponao misaotra ny amin'ny fananao masina izay manolo-tsaina misaotra ny amin'ny fiadanana izay nomenao misaotra Jesosy fa ianao efa miteny fa momba anay mandrakariva mbara-pahatonga fataperan'izao tontolo izao dia eto izay Jesosy dia mamerina ny voninahitra ho any aminao ireriany misaotra ny amin'ny fanamasina izay manolo-tsaina misaotra fa misy zavatra tsy azonay tsy vitanay intsony manao azy mba hahatonga anay tairinao hoe mila miankina aminao Jesosy ohatrany hoe fiaina alimbavaka zany fa ao anatin'ilay izy manome fiadanana ianao Jesosy mankasitraka tena misaotra fanamasina misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Mbola faly miarabantsika indray tonga soeto amin'ity fandriandriamanitra ity amin'ity zoma voalohany amin'ny volana septambra ity hivavaka antsika misaotra raha io fianao dia manotrona anay mandrakariva eto anao misaotra ny fotoamanao nay tompo izay tonga eto amin'ny fanotrononao na eto an'andra kely na ao amin'ny direct tompo na mahiny teninao ary eko anao napaka faly izay tompo androany eo amin'ny fanotrenao ary manokatra fiaina izay eo anao mandrakariva tompo makasitraka tompo manjaka tompo mitarifa ny amasinao amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen. Teka antsika ho an'i Jesosy ary mahazo toerana daholo tompo afaka mipetraka antsika. Fifalianao anandray mbola mana tombontsi pasoavana mbola voatendry eto androany afaka mitondra ny ten'Andriamanitra ten'Andriamanitra izay tarihiko any amin'ny anjarako androany dia ilay resaka Jesosy tamin'ny Jiosy teo Betesda ao amin'ny jaona toko 5:7-30 ozy ny ten'Andriamanitra manao hoe dininareo ny soratra masina hozy Jesosy ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara ahy amen. Eto Jesosy tena maniraka hoe aniraka antsika andinika ny soratra masina nefany misy fomba fandinina soratra masina araraka ny teny Jesosy dia misy tokony ataontsika tsy hoe andinika soratra masina antsika fa ao no nanana fiainana mandrakizay fa ny soratra masina no manambaran'i Jesosy zany hoe Jesosy ny ivony izao fiainana izao amen.
raha jerevantsika ny filazantsara dia izao ny filazantsara dia anisan'ny boky amin'ny baiboly izay manambara ny famonjena, manambara ny mission Jesosy eto ambony tany teto. Ary raha mandinika tsika raha vao hoe filazantsara dia fantantsika hoe Matthieu, Marc, Luc, John. Ary maninona moa Matthieu somary soratana voalohany satria Matthieu no misy ny teny Jesosy précis amin'ny filazantsara efatra. Zay no nahatonga azy natao ao voalohany ozy ny mpandinika baiboly. Raha jerevantsika amin'ny boky Matthieu dia somary nisy zavatra somary lavalava voatsindry dia ho Matthieu 5. Dia fantantsika tsara fa io toroteny voalohany nataon'i Jesosy tena tenimbohatra. Matthieu 5, 9, 7 izay matona atao lavalava ilay izy mizavara tian'Andriamanitra tsindriana ary mino angamba fa io ny toroteny voalohany ao amin'ny baiboly. Ary ny teny anankiray somary lavalava amin'ny boky Matthieu dia ao Matthieu 7. Dia misy fanoharana 7 nataon'i Jesosy ary fanoharana io dia mandraika ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia vakintsika ny Matthieu 7, vakintsika ny fanjakan'ny lanitra io Matthieu 7, ny 7 ka hatramin'ny 70 amin'ny aran'i Jesosy Tompo manao hoe ary nanao fanoharana hafa koa tamin'izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay mamafy voa tsara tany an-tanimboly fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voa tsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka ka niposaka koa ny tsiparifary dia avy ny mpanompon-dra lehilahy ka nanao tamin'ny hoe tompoko tsy voatsara va nafafinao tany an-tanimbarinao koa avitaiza kosa ny tsiparifary. Dia hoy izy taminy fahavalo nanao an'izany. Ary ny mpanompony nanao taminy hoe koa tianao va ny andehananay hanongotra sy hananko anazy. Dia hoy izy tsy afandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany haniry izy roa mba amin'ny ambara mpiavian'ny fararano. Any amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpijinja hoe angony aloha ny tsiparifary ka ataova amboarana mba hodorana fa ny vary dia tao moana ny tsopotro. 7 ka hatramin'ny 7. Ary namaly izy ka nanao hoe ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary dia ny zanaky ny lay ratsy, ny fahavalo izay mamafy izany dia ny devoly, ny fararano dia ny fatapera izao tontolo izao ary ny mpijinja dia ny anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andorana azy any amin'ny hafa dia toy izany ny atao amin'ny fatapera izao tontolo izao. Ny zanak'olona niraka ny anjeliny ary ireny dia nangona ka moka amin'ny fanjakany ny zavatra matafotoana rehetra amba amin'izay manao meloko. Dia nipy azy any amin'ny fandorana lehibe mirehitra afo izy any misy fitomanina sy fikotroanify ary amin'izany marina dia mirapiratra tahaka masoandro any amin'ny fanjakany rainy izay manatsofo naoka izy haino. 7 sy 50 dia tahaka izany ny atao amin'ny fataperana izao tontolo izao ivoaka ny anjeliny ka anavaka ny ratsy fanahy isaraka amin'ny marina. Dia ny atsipy any amin'ny fandorana lehibe ny mirehitra afo izy ary any no isy fitomanina sy ny fikotroanify. Amen. Fatantsika tsara fa araka ny fanoharana somary lavalava nambarany Jesosy io manambara fa misy farany ny fiainantsika eto ambony tany. Jesosy miteny fa misy farany ny fiainana eto ambony tany. Dia io fanoharana io dia misy karazan'olona anankiroa, anankiray atao hoe ratsy fanahy dia anankiray atao hoe tsara fanahy. Tsy tsara fanahy fa marina hozy izy. Izy sy niteny hoe tsara fanahy fa marina hozy izy. Ary hitao ihany koa fa misy mpamafy anankiroa, ndraina mamafy ny teny dia Jesosy dia ny devoly ihany koa mamafy zavatra koa. Aleloia. Jesosy mpamafy anankiray ary ny devoly anankiray. Mamafy teny Jesosy dia izay mandray izany ka mantanteraka izany dia amarinina dia lasa marina. Amen. Izany hoe averina antsika foana fa tsy zavatra ataontsika kory ny hoe mamarina antsika fa itsika mandray ny teny Jesosy mantanteraka izany dia amarinitsika lasa marina. Fa ny devoly indray dia mamafy zavatra amin'izao tontolo izao fatantsika izany manteva zavatra mampahazo aina nofo izy dia lasa miteraka fanoherin'Andriamanitra nefa ny fanohitra ny fanahy sy ny nofo. Amen. Ambara amintsika manakarivo izay zavatra izay. Ny olona tsy tonga dia ratsy izany fa misy zavatra mandeha tsikelikely foana. Raha vao ataontsika hoe mandeha tsika sy mijery amin'ny zavatra ampahafantarana antsika izany, haintsika izany fa verina antsika foana
fa ny olona anankiray ratsy tsy tonga dia ratsy, ny olona tsy tonga dia dalo zany, fa misy zavatra mandeha tsy kelikely eo. Afafy ny devolo ny zavatra ny filany nofo, atonga antsika manomboka hoe ametraka ny zavatra nofo mitovy amin'ny tenin'Andriamanitra, na koa hoe latsaka indray ny tenin'Andriamanitra fa ilain'ny nofonao. Amen. Tsy hoe kory tsy ilaina ny zavatra averina antsika foana, tsy hoe tsy ilaina ny zavatra mandalo problema io, fa zao aleontsika le tena ambaran'i Jesosy foana, indrindra antsika zanak'Andriamanitra. Amen. Jesosy fatantsika tsara fa Jesosy Andriamanitra tsy ampanantena zavatra antsika nofo araka an'izay teniny izay nambarany io nataony devolo io izy, fa zao mifanohitra amin'ireo ny zavatra ambaran'Andriamanitra, nefa ny Andriamanitra manome izany na ataontsika hoe tsy miteny izany izy tsy mampanantena fa izy manome mihoatra. Amen. Zany dia hitantsika Matthieu 5:7 ka hatramin'ny 9:9 sy ny Matthieu 5:12 fa mizava anankiray mbola tsy mangataka atsika dia efa fantatra Andriamanitra izay tsara ho antsika, mihoatra lavitra. Amen. Tena mampitodika antsika foana Andriamanitra fa misy fara amin'ny fiainana. Tsara tsika nafoy ny fahotantsika, tsara tsika niala amin'ny zavatra anankiray tsy mety, fa tsara tsika mandray ny Jesosy, fa tsara tsika mametraka ny tenin'Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra izay mandalo. Amen. Jerena hoe Nikodemosy resaka ny Jesosy amin'ny Nikodemosy amin'ny Jona 7:7 fa miteny Nikodemosy manao hoe tena hita avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona manao ohatr'izao raha tsy Andriamanitra momba azy. Fa jereo ny teny Jesosy hoy izy teny Jesosy manao hoe lazaiko amin'ireo marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hitanao Jesosy amin'ny zava-panahy foana mampitodika antsika mandrakariva Andriamanitra mba hitodika makany amin'ny zava-panahy. Tsarovy tsara fa ny ten'Andriamanitra dia mitondra antsika makany amin'ny vavaka, mitondra antsika makany amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mitondra antsika mamoaka vokatry ny fanahy, ary koa ny fisaranan'ny olona tsy vonona amin'izany dia miteraka antsika koa tena hoe hanana ambition amin'ny zava-panahy na hoe mitady fahafinaretina amin'ny zava-panahy. Izay mahatonga antsika hoe aleontsika miditra mandrakariva ao anatin'ny fandinitena mandrakariva rehefa any Jesosy ianao, ary ny fiovan'ny olona manodidina antsika dia ao ambadika fijorontsika. Amen. Tsy ao ambadika an'ilay teny be dia be izay ambarantsika izy ireny, fa ambadika fijorontsika. Amen. Fataro tsara fa eto ambony tany ity ireo olona misy karazan'ny olona anankiroa na ny kristianina ary. Amen. Izay mahatonga antsika hoe rehefa mamaky isika ny Baiboly dia matetika dia misy fanoharany amin'ny andaniny sy ny ankilany. Ary tsy jerentsika izany zao ohatra Jesosy tamin'ny Jesosy fantsina teo amin'ny hazofijaliana dia misy jiolahy anankiray, jiolahy teo ankaviany, anankiray teo ankavanany. Amen. Dia tsarovy fa io endrika jiolahy anankiroa io ray amin'io za, ray amin'io ianao, fa ao anatin'ny fandiniantsika tena hoe iza amin'ireo ianao, io izay tena za le jiolahy tsara le niova fo, aleontsika mandiny tena vao mitena zavatra izay. Tsarovy tsara fa rehefa teo amin'ny hazofijaliana zareo le jiolahy anankiray, inona nambaran'ilay jiolahy anankiray eo amin'ny fantsika dia hoe zao no lazainy. Zao no lazainy manao hoe nakafanany Jesosy izy ary amin'ny filana dia efa ho faty ary dia ozy ny tena manao hoe jaonao va ny Kristy, vonjeo ny tenanao zahay. Be dia be fomba vavaka antsika manao ohatra ny jiolahy anankiray io, ohatra ataontsika hoe tenao santasy enjana be anao Jesosy fa aseho amiko le izy. Jereo fa le jiolahy anankiray ianao, fa le anankiray na tsara tsy mety ny nataony, na tsara tsy mety nataony, ary fanta fa mendrika azy lay fifantsiana teo, fa zao nijery amin'ny zava-panahy izy. Dia jereo anie le anankiray tsy mivaliany Jesosy, fa le anankiray nitodika tamin'ny Jesosy manao hoe ambarako aminao anio dia anio any no dia eo namiko amin'ny paradisa. Misy olona mivavaka fa tsy henon'Andriamanitra mihitsy. Izay mahatonga antsika hoe tsy hanambadika ny hoe fifadikana sy ny tariny ilaina ireny, fa ao ambadiky ny fandinianao ary hita ao fomba vavakanao hoe iza marina ianao, iza marina za. Aleloia. Hoe ianao ve ataontsika mivavaka dia ilaina ny fideran'Andriamanitra rehefa mivavaka, ilaina iny. Fa zao le fomba vavakanao ve ohatra ve manangy an'Andriamanitra. Fa raha zay mbola le jiolahy anankiray tsy valiany Jesosy. Amen. Izay mahatonga antsika hoe ampidiro mandrakariva foana ny fifantohana ao anaty fandinitena mandrakariva. Aleontsika tahaka ny Mosesy. Mosesy ny Andriamanitra ny teny aminy manao hoe tsy misy tahaka azy eto ambony tany fa tsika manome noty fiainantsika. Amen. Tahaka izay ihany koa anankiray ilay virjiny iny 10, virjiny 10 medala, virjiny 10 endry. Tsy hoe koa rehefa virjiny ny olona dia tsy maintsy endry fa misy adala. Aleloia.
tsy hoe rehefa kristianina atsika dia tsy maintsy makany amin'i jesosy indray androany, tsy voatery. Alleloia. Tsy ao ambadiky ny hoe zavara ataontsika hoe za pasterina, za ataontsika manao sandriamanitra takan'iny, tsy any le izy. Fa ao anatin'ny fandehantsika teny hoe misy dimy adala, misy 5 endry. Efa hainao izay zavatra izay, fa androany mbola miteny antsika Andriamanitra hoe aleontsika manokatra amin'ny fontsika. Alleloia. Fatantsika tsara amin'ny fanoharana amin'ny Virjiny folo, dia le inona moa no izy mentionné amin'ny Baiboly Matthieu amin'ilay Virjiny 10 adala sy endry. Namonjy fampakaram-bady izy ireo, voasa, takanao sy takanao, voasa ho any an-danitra. Fa zao za mino fa mbola mazava be ny andro, fa nandeha izy ireo samy mitondra fanilo, nataontsika hoe mora azantsika anazy dia hoe nitondra lampy. Fa le anankidimy lampy tsisy nininona, tsisy solika. Raha oharintsika hoe raha hoe jiro hoe dia jiro tsisy pétrole atao anatiny tao. Anankiray indray dia nitondra le lampy fa nisy solika atao anatiny tao. Alleloia. Dia ny hafahafa anie zany ohatra hoe fidiram-pianatra zao milasinainy, dia ino le zaza anankiray dia hianatra hono miaraka amin'ny kitapo vaovao, tsisy kahie ao anatiny ao, tsisy gourde, tsisy goûter ao, tsisy nininona ao, tsy mampimevy zany. Tahakatakan'izany le Virjiny adala, mitondra lampy fa lampy tsisy nininona, tsy aloha nijanona fanandraintsika ao sao dia mba 10 adala zasanao. Le anankidimy lampy feno solika, ary fantatrao ny toy ny tantara avy amin'izay fa tsy tia ino tian'Andriamanitra ambara amintsika amin'ny teny an'ity, fa ianao hoe izy ianao. Inona moa mampiavaka le hoe le 10 adala sy le 5 endry? Dia zao anankiray nitondra solika izy ateo dia anankiray tsy, anankidimy nitondra solika, anankidimy tsy nitondra solika. Fantantsika tsara fa ny solika raha amin'ny fotoana io dia solika hoentina andrehetina an'le lampy. Lampy hoentina hitondra fahazavana, fahazavana hitondra tonga azy tsy tafotoana eny an-dalana, ny fahazavana atonga azy rehefa mivaravara an'ilay fampakarina ho hita hoe iza le olona. Alleloia. Zany hoe le lampy zany dia mitondra fahazavana. Alleloia. Tsaro fa hitondra fahazavana. Alleloia. Fataro tsara fa ny olona ninona moa zany nataontsika raha oharina amin'izao fiainantsika zao, dia zao le izy. Misy olona kristianina izy, manao asan'Andriamanitra, makatsy mandeha makaroa, izy tena mahavita manao sakrifisy be dia be, fa izy vita ny lampony. Na inona? Tsisy tenin'Andriamanitra ao anatiny ao, mandeha maizina foana. Alleloia. Mandeha izy ahafantarina azy, ny indisy ahafantarina azy dia zao, ny olona tsy misy indisy io olona mora tafotoana satria mandeha maizina. Alleloia. Raha amin'ny 12 taona anao mihazakazaka amin'ity lalana ity, siora anao fa tsy maninona mihitsy fa hoe amin'ny 7 alina piena ny jiny mihazakazay tanao hoe tena aza manao an'izay. Ny olona zany mandeha amin'ny maizina dia mora tafotoana. Ny ahafantarana kristiana anankiray hoe mandeha maizina dia mora tafotoana. Mety araka ny teniko teo mety manana baiboly anao, mety amin'ny fiteny maro samihafa, ny telefona anao mety ataontsika hoe misy baiboly 50 ohatra, nefa tsy misy tenin'Andriamanitra ao anatinao dia mora tafatonanao zay. Alleloia. Aza verina hoe sokafana le telefona dia hoay baiboly be dia be, tena enjana be zany, fa ny amin'ny ahafantarana ny azy dia ny voany. Alleloia. Jereo foana mora tafotoana ny olona zay mandeha maizina. Faharoa, ny olona mandeha maizina koa dia mijabaka foana. Rehefa le mandeha manao voyage lavalavitra eny, rehefa somary hoe alina ny fodiana, tsy mitovy misy le ale mandeha mazava sy le toro mandeha maizina, fa na dia mirehitra ny jiro fa matetika mijabaka foana rehefa mandeha maizina. Zay mahatonga mitafijabaka foana satria mandeha maizina. Alleloia. Ny olona mitafijabaka matetika dia hoana ny olona zay tsisy fare, tsisy solika ao aminy ao. Anankiray indray ny ahafantaran'ny olona anankiray, ny andisany anankiray ny ahafantaran'ny olona anankiray, zay mahatonga antsika mandinika tenantsika foana hoe tsika mandeha mazava, tsika ve misy solika sa le Virjiny 5 endry sa adala. Dia ny adala koa isaky mahavita zavatra izy dia manongo tena foana, matetika fa fambaraka. Manao zavatra izy manao an'izao, fa ny olona amin'io misy fotoana tsy te-teny fa mangina foana satria mandeha maizina. Dia somary misy fanoharana te sariko ny saina hoe ahoana moa zany hoe matetika ataontsika hoe matetika manongo tena foana amin'ny fafambaraka. Dia tamin'izany fotoana zany raha manakany andrefany faritra andrefany ino makany Majunga, dia tao Ambodivonany ny taxi borosy mandeha makany Majunga. Dia raha mandeha amin'ny efatra dia amiroa no sina tonga eo amin'ny parkage. Dia misy raha namana anankiray zay
tonga aloha zao any Majunga dia tafiditra tomobile dia eo miandry andro départ dia eo moa mandeha daholo mpivarotra zany eo mitondra mofo ao mitondra zavatra maro samihafa dia nisy olona mitondra solomaso teo dia jereo ohatra tsara ny solomaso zany satria tamin'izany malaza tamin'izany madinisy rehefa ataontsika hoe tonga toy iny orany hita le izy dia fantatsika manko tsy mivarotra ny mpivarotra rehefa hainao ataontsika hoe amin'ilay mpivarotra reny mody ateraterina aminao letana fa raha ataontsika hoe tsy m'intéressé anao tsy vakely io dia lasa izy fa raha vao manomboka manontany ianao zay m'intéressé ohatr'izay koa dia voly alefa ny karazana fakapanahy maro samihafa aminao eo rehefa ianao tsy mifantoko aminazy lasa izy mitady zavatra fandray fa teo lera namana varinina madinesy izy dia ohatrinona io ho an'izay tsy mahay madinesy zany le solomaso ohatran'le maintimainty be eto dia takona be tonga dia takona zany tsy mahita mazava mihitsy dia ohatrinona io dia nisy vola tamin'ny ranamana dia vidiny le izy dia nijery fitaratra izy tena ao tsara le solomaso nanaova le solomaso manam-patonga ny départ niainga ny tomobile amin'ny efatra nandeha dia voaka kely ary amin'ny varavarakely nytarehany tsy tafiditra ny rivotra mihitsy anaty masony dia nandeha dia tafatory izy farany nandeha talohaloha amin'izay dia nandeha amin'izay hoe janona le tomobile foana récréation dia teo mora namana somary narary-kibo dia mivoaka izy rehefa mivoaka izy dia zay reo maizina be angambana fa mivalo alina angamba ty andro ty rehefa mivoaka izy dia tsy nasana andeha naty ala izy ao afarafarany tomobile ao dia tao izy no besoin teo dia ny olona manomboka mijery azy fa izy zany tena hoe tena maizina ny andro dia vitany nataony dia nidrina tomobile dia velona ny tomobile rehefa tonga atao zao ranao ohatr' zao tsapany misy olo-maso amin'ny masony sokafana kay midimy ariva ty andro ty tahaka zany ny olona raha iny tahaka zany ny olona zay ny olona anankiray lay teny koa isaky mavita zavatra dia manongo tena foana dia misy fafambaraka ny olona mandeha maizina alleloia tsarovy fa rehefa ianao tsisy tenin'Andriamanitra dia manaotra zany mandeha maizina foana fiomezana foana etsika zao mipetraka amin'ny toeran'le olona meo an'le olona fa sao dia tsika omezan'ny olona tany ambadika tany alleloia anankiray ihany koa dia karazan'olona anankiroa amin'ny baiboly ihany koa dia Marie sy Marthe haintsika tsara tara io Marie sy Marthe ary fantatsika tsara fa i Marthe dia zokony Marie zandry alleloia io dia miseho amintsika hoe Marie sy Marthe fa mampiseho endrika antsika kristianina Marie sy Marthe voalaza fa Marie sy Marthe dia tian'i Jesosy sy Lazarosy nadahany amen ary miporo fon'i Jesosy zany ary tsy fantatra hoe na problème anao fa Jesosy tsy manary-bady akama zany hatramin'ny farany indraindray tsika mety dodosony araka amin'ny teny tary ambony tary fa Jesosy tsy manary-bady akama zany tsy manary ny olona tiany zany izy ary tiako miteninao tianao Jesosy tiafanao mafy ho an'i Jesosy Martha sy Marie dia nanasan'i Jesosy amin'ny Luka 10 tao an-tranony ary fantantsika tsara fa Martha dia variana amin'ny fanajana vahiny ny karakara zany fantantsika zany ary Marie ihany koa fantantsika tsara zany fa variana toetra teo pototry ny tongotra an' Jesosy izy tsy dia hiresaka zavatra be dia be le fantarantsika fa hoe izy ianao Marie sa Martha alleloia Marie sa Martin alleloia rehefa ataontsika hoe karakara sakafo tsika fantarantsika tsara i Martha dia sosotra tamin'ny rahavaviny satria tsy nampy azy ny rahavaviny haintsika tsara zany raha ianao za zao mamaky baiboly tsotra dia manamarina Martha ianao za raha ora ataontsika hoe mijery ao reny mamaky roman zazy ianao fa raha amin'ny ara-panahy dia marina ny teny Jesosy rehefa amin'izay rehefa teo rehefa ataontsika hoe Martha variana anaka any amin'ny fikarakarana be fa naninona Marie teo apototra ny tongotra Jesosy ny hainao azy dia naninona Marie nazy fakasitrana tamin'i Jesosy fa le olona le manao mikarakara be nefa tsy alovany teo apototra ny tongotra ny Jesosy ny hainy teniny dia miatonga miafara amin'ny fiampangana olona foana mba hanesaka tamin'i Jesosy Martha inona tenenina mba tenenina na rahavavy koa ohatran'izao ny apanga zay koa ny karazan'izy kristianina izy ianao ve le kristiana esaka ny tonga fandriana toko ve miapanga olona foana ve sa le kristiana zay miaino ny teny Jesosy petraka eo amen marina hoe manao asa fanimpona fa ianao ve le ny afantarina fa hoe ianao le kristiana anankiray le hoe ratsy fanahy sao dia ataontsika hoe isaka ny tonga dia lasa miapanga olona foana ohatra Jesosy jereo ny Marie zao ny Marie ohatran'izao dia inona teny Jesosy manao hoe diso zavatra ray lozy teny ianao dia ino izy ianao be re anao izy sy
be rena izy tenanao sy maro arina izy anao izy maro arinanao izy sy maro erehana misy zavatra be deabe zany. Alleloia. De jereony teo nivadika tantara mbola nambara amin'ny baiboly indray Maria sy Marta rehefa maty Lazarosy. De inona misy fomba Marta zay mahatonga antsika jereo hoe sao de mba zah ianao Maria sa Marta. Rehefa maty Lazarosy zareo diso fanantenany satria hoe narary Lazarosy raha nadany zareo mba anteny an Jesosy ihany zareo nefa maty ihany. Tena ninona rehefa fantatry Marta hoe tonga Jesosy de ozy ny baiboly manao hoe re Marta fa tamin'ny Jesosy de nandeha tsena azy izy nandeha nitsena azy izy fa i Marta zay fary Maria indray ozy ny baiboly hoe vao reny fa tonga mpampianatra miantso azy vao nandray izy de nitsangana haingana de nakeo tanao misy fomba zany tsy mitovizana izy ro vavy vao miteny hoe eny Marta hoe hoavy Jesosy nitsangana fotsy izy de nandeha fa anankiray nitsangana haingana zany hoe mety niazakazaka angamba nanatona an Jesosy. Vao tonga atao hoe lay olona le karazana le atao Marta de inona lasa nsehoana mpianatra hoe raha tsy teo anao de maty raha teo anao de tsy maty ny anadahako izy de Jesosy manao hoe tonga aka de nitsangana ny andanao Jesosy de namaly Marta manao hoe fantatra fa hitsangana ihany izy amin'ny fitsangana ny tena maty anao mbola lasa izy mbola lasa mamaly an Jesosy mampianatra an Jesosy. De jereo ny Jesosy sy nao nininona mihitsy fa neny Maria indray Maria vao inony hoe niantso azy Jesosy nitsangana faingana izy niazakazaka nakany amin'ny Jesosy de inona ataony Maria voalohany tonga de niankohaka Maria tonga de niankohaka de naninona raha teo anao de tsy maty ny anadahako izy jereo hoe aiza amin'izany ny ainao za rehefa manatona an Jesosy aiza amin'izany zasy anao io zany tsy mila zavatra ambarimbarina fa rehefa mivavaka ianao miazakazaka vena fa tonga any le fotoana de eny Jesosy de eo mety tsara tsika mahay verse fa zao tsika tsy atao ampianatra an Jesosy. Amen. Tsy atao ifamaly am Jesosy fa tsika tokony ohatrany ohatrany Maria vo niazakazaka faingana tonga de niankoko ateotra an Jesosy de inona teny Jesosy hoe aiza nandevenonareo azy de tsy nijanona teo ny tantara rehefa tonga tany am-pasana indray de niteny Jesosy manao hoe esory ny vato le toetra ato anatin'ny Maria tonga de nitsatsaingo izy sy nanoteny manao hoe efa maimbo izay Jesosy sy nanontany misy zay toetra zay toetra tokony tsy tokony ananany zasy ianao zay ary tsy hity zay raha tsy mandiny tena atsika ndreo de zanak lazantsika zanak'Andriamanitra. Amen. Fa Maria tsy tahaka zany za miny fa tsy ianao za eto androany. Amen. Zay mahatonga antsika hoe mandiny tena foana tsika isan'andro rehefa miaraka amin'Andriamanitra de nitoy ny tantaran'ny Maria sy Marta rehefa amin'ny Jaona 2:12 indray de nanao fanasana indray Marta fa vaovao mafaly nitiavantsika ho an Jesosy. Inona vaovao mafaly nanasa Marta fa zao tsy nisy tsony tany amin'le Luka 2:10 sy ny Jaona 2:1 fa nilamina tsara satria hoana mino fa Marta natsapa fa tiany Jesosy izy ary nanaiky fanitsiany Jesosy de nilamina fanasana Jesosy tamin'ny fotoana io. Tsy tsony hoe nanondrana Marta zany possible afaka miova zasy anao rehefa vonona tsika iova. Amen. Ohatrany ratsy tantaran'ny Marta fa zao Marta niova izy nandray ny teny izy de any amin'ny Jaona 2:12 tsisy tsony lay fanakiana nataony Jesosy satria hoana efa tao sakafo tsara miaraka tsara ary be dabe vavolombelona hita fa hoe io tena hoe miaraka amin'ny tiany Jesosy mahita androany fa iova zasy anao mbola hiteny Andriamanitra androany fa zao aleotsika tsy petraka amin'ny mahay fa aleotsika hoe andiny tena foana ary ametraka atsika hoe angina iaraka amin'Andriamanitra. Amen. Mahita zay teny Andriamanitra voalohany zay anampy antsika vavaka atsika misaoratra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay nambaranao tompo fa misy lanitra no manonao anay ary tsy tianao zay raha tsy fanahy fa ho an'ny marinao mandrakariva nampafatarinao mandrakariva tompo atao anaky ny fanoharana nampianarinao anay lay jiolahy teo amin'ny akavianao sy akavananao nampianarinao anay ihany koa mandeha amin'ny mazava sy amin'ny maizina lay Virginie 10 medala sendry ary Marta
sy ny fivampony mahita tompo fa iasonao fa ny masina nampianay atongo anay tompo tsy anamary tena tsy teopetraka hoe mpampianatra foana fa henanao sy akatony teninao a tahaka ny Maria makasitraka Jesosy eo hoanao mifankasitrana mandrakizay raha misy nidery aja voninahitra dia anao le mitoetra amin'ny seza fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen. Tehaka antsika ho an'i Jesosy anasantsika mpampandriamanitra manaraka. Alléluia. Alléluia. No mifandaminana aloha dia natateraka fanatitra tsika rehefa avy eo misy tenin'Andriamanitra mbola omeny tompo antsika ihany dia miomana ny amin'izany tsika satria efa voalaza teo ihany koa nisy fanoharana ny tenenin' Jesosy teo hoe famafazana. Ndao tsika amafy amin'ny voatsara, amafy amin'ny fo tsara dia tanterahantsika zay tsara indrindra. Tsara indrindra, ny tena tsara indrindra raha mety zao dia le fonao misy ny atsofoka ao anatin'ny injatra iny nefa mety tsy ho possible zay fa tonga dia hoe ara-panahy dia ozisanao tena omeko anao ny foko. Endrika ivelany ihany zay mety ho atolotra ao ndao tsika natateraka an'izany vetivety rehefa avy eo tsika mitoy ny amin'ny tenin'Andriamanitra zay ho zaraina ampahery atsika androany. Dia raha ny filazana aloha tonga dia efa lefa mialoha ihany koa zany ny rapitso eto ny fotoanantsika amin'ny fitora. Eto ny fotoanantsika rapitso amin'ny fitora fandraisana fanasan'ny tompo. Fotoana anankiray zay everina fa sarobidy eo amin'ny fiainantsika kristianina ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo. Misy antony be tabe ary misy ataoko hoe zavatra tian'Andriamanitra aseho amin'ny fiainanao fa mety mbola tsy miseho le izy fa amin'ny fotoana anankiray zay resahany aminao hoe ho asehoko izy amin'ity fotoana ity dia rehefa mankatoa azy ianao. Dia manentana antsika manokana raha pitso fotoana sarobidy eto amin'izao toeran'izao ihany voninahitry ny tompo. Dia araka ny tenenina teo hoe tsika manoloana ny manodidina antsika koa fahazavana ho an'ny hafa. Dia andao tsika mba hijoro fahazavana ho an'ny hafa, tsy tsika rery no hazava be fa mba misy afaka ihany koa mazava eo akaikintsika. Dia mba manentana ny hafa koa tsika hoe misy fotoana sarobidy ho an'izay tsy mahalala. Ao aorianan'izay ny sekoly moa mazava ho azy etsy amin'ny super U Analakely manomboka amin'ny fitora maraina ka hatramin'ny 7 ora sasany. Tsy adiny foana manentana ny lisy satria misy tombontsoa be ao anatin'izany. Raha tena tsy afaka ianao dia afaka mijery amin'ny HVKL émission events misy ny live manomboka amin'ny fitora ka hatramin'ny 7 ora sasany. Latsinainy manokana sekoly mpamahana olana, ny talata sekoly mpanasitrana ary ny alarobia sekoly mpanambiana toetra. Fotoana sarobidy ireo super U Analakely 2e étage. Ankoatran'izay amin'ny herinandro dia misy ny fifadikanina. Voateny kely teo ny fifadikanina dia sabotsy heriny dia efa miomantsika zany sabotsy 14 septembre. Misy ny fifadikanina eto amin'izao toeran'izao rehefa vita ny fitoam-bavaka dia toizantsika kely le izy hatramin'ny 12 eo dia araroty ihany koa zay fotoan'izay. Mila fiomanana ara-panahy. Aza hoe misy zavatra andrasako tsy mivoaka dia hifady anina fa sora fa mivoaka amin'io possible fa ny tena marina aloha nomba anao zay ianao no mila karakaraina aloha. Inona mbola tsy mety ho avy ny tompo hiatrika croisade, inona ny zavatra tokony atao dia mila amboarina ny amintsika tsirairay avy. Dia zay ny fotoana ny fifadikanina. Croisade moa 25, 26, 27, 28, 29 volana septembre ho avy zao dia miomantsika ao anatin'izany voninahitry ny tompo. Ndao tsika hitsangana raha aloha hivavaka ho an'ny fanatitra. Injiro aty anoloana raha ny tananao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo masina sy velona manan-kery avy Nazareta. Sambatra izay manana anao, sambatra izay satria nitahinao, sambatra izay satria mbola nomenao opportunité afaka manantanteraka ny teninao hoe aza miseho foana eo amin'ny fanatrehako tsy mitondra fanatitra. Tanterahanay zany androany amin'ny mpitiavana, amin'ny kitsipo, amin'ny fifaliana ihany koa. Misaotra ray fa fantatray fa ianao Andriamanitra ny lanitra, Andriamanitra ny tany, Andriamanitra izao rehetra izao mahita ny any anatin'ny fonay tsiraray avy. Dia mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Mahazo toerana tompoko. Rehefa eto ihany dia tohiziko moa indray zany le izy ao tsara ve tsika? Alléluia. Ao tsara.
Tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo ny amin'ny Virjiny 5 adala sy Virjiny 5 endry. Amin'ny maha Virjiny azy zany dia verina fa ohatrany hoe madio izy fa tsy niomana izy. Matetika atsika amin'ny fanasana, rehefa misy fanasana dia misy tena miomana be, dia misy dernière minute vao miomana. Zay mahadala azy. Rehefa mba hamonjy mariazy reto dia mba tena tonga dia vao manana herinandro mialoha hoe tiany anaovako. Fa tsy zatra asaina angambana izy. Ohatrany tsisy mpanasa mihitsy dia tsy fantatra inona ny tokony atao. Tian'Andriamanitra tenenina amintsika androany dia miomana fa mety ho asaina foana ianao. Miomana mba tsy ho isan'ny adala tsy zatra miaina n'izany hoe fiomanana amin'ny fanasana izany. Ny zavatra ataontsika ety an-tany anie fanazara-tena ho amin'ny fiainan'ny lanitra. Atytsika dia efa manazatra ny tenantsika mba tsy ho sahirana ny rehefa any an-danitra tonga any dia hoe tiako mbola manahirana, mbola misy toetramboarina. Fa mba etontsika dia efa mizatra hoe tsara be ny fiainantsika eto. Rehefa tonga any an-danitra tsy sahirana Jesosy miantso anao isan-kimetsika, avindray anao aty fa misy toetra tsy netitraina. Mino aho fa tsisy an'izany. Amen. Mino aho fa tsika efa mivonona manazatra tena, manazatra ny fiainantsika mba ho tsara toetra foana. Aleloia. Aleloia. Taridarana kely satria mila mody aloha tsika androany. Aleloia. Toa tsisy falinareo mody aloha. Noho ny amin'ny antony maro samihafa dia mila mody aloha tsika mba ho fitandrona ny fahafahan'ny tsirairay avy mody am-pilaminana. Fa na izany ara ny taritiko kely ianao amin'izay fahazaran'izay. Ny fahazaran-tsara, mila fahazaran-tsara isika. Matetika ny zavatra rehetrika dia hoe fahazaran-dratsy. Fa ny fahazaran-tsara tokony hiainantsika isan'andro dia justement mba hahafahantsika ho tonga rehefa tonga ilay fotoana dia mba zatra koa tsika efa nanao an'ilay exercice teny an-tany dia rehefa ny an-danitra milamina tsara. Fa dia ny eto aloha dia misy zavatra tokony manazatra anao. Raha ohatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny Joba 2:20 dia hozy izy mifankazara amin'ny tsotoa dia hiadana anao. Dia izany hozy izy ny hatongavan'ny soa aminao. Mifankazara amin'ny tsotoa zany tsika manao pisy. Le pisy c'est vrai tsodrano. Mahavariana moa amin'ny teny malagasy izy dia manao ahoana. Le pisy tsodrano fa le manao ahoana manontany indray. Tsy haiko inona ny anontaniana. Fa isaorana ny tompo aloha ny zavatra rehetra. Fa rehefa manao pisy ianao dia mila azo antoka zany fa rehefa misy olona miteny anao hoe pisy dia tsarovy ao anatinao fa za zany tokony mifankazatra amin'Andriamanitra. Amen. Matoa anao tenenina an'izay dia manao rappel aminao zany ny tompo hoe ianao mila mifankazatra amin'Andriamanitra mba hiavian'le soa. Aleloia. Mety amintsika ve zany sa tsy mety amintsika? Mety mety. Manomboka androany zany rehefa manao pisy dia tadidio ao an-tsain'le nahazo an'le pisy zany fa mila mifankazatra amin'Andriamanitra. Aleloia. Manarak'izay dia izao, raha ohatra Andriamanitra miteny hoe fankatsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo zany rehetra zany. Ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia zavatra atao isan'andro. Tsy hoe rehefa sendra voaraiko izay tenin'Andriamanitra izay dia amin'io fotoana io no andeha hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra, no andeha hanao ny marina. Fa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika amin'ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra dia atao isan'andro. Atao isa-minitra mandeha bus ianao rehefa avy eo dia mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mandeha miasa ianao dia mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mandeha matory ianao raha alina dia mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Milalao baolina ianao dia mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ilay hoe fizarana an'ilay izy. Mifona raha ny teny an'ity satria ny fanjakan'Andriamanitra toerana. Ohatrany hoe hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao zany. Fanjakan'Andriamanitra tsy toerana fandraisam-bahiny na hôtel. Tsy hôtel ny fanjakan'Andriamanitra ka rehefa misy fotoana ianao miditra ao satria tsy manana toerana hatoriana. Tsy hoe rehefa mba mandeha vakansy ianao vao miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria
tsy any amin'ny toerana misy anao. Fanjakan'Andriamanitra dia toerana tokony hitoeranao a maharitra. Amen. Dia ao anatin'izany a mila zarinao ny tenanao. Mety hoe sarotra ilay izy amin'ny voalohany fa mila zarinao ny tenanao hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Misy zavatra nresahana teo fa tiako hiditra ho an-tsaintsika kely ilay izy. Ny fahalotona, ny olona zatra ao anaty maloto, asanao raha mandinika. Ny olona zatra ao anaty maloto dia tsy mahita ny fahatsarany fahadiovana. Azonao ve? Raha ohatra zao misy olona mipetraka amin'ny tanàna tena maloto be, dia io foana no andehanany eo, dia tsy mampaninina azy. Miaina ao anatiny io izy. Tsy mbola fantany hoe raha diovina io dia tsara be, fa zatra ao anatin'izay izy. Fa ty anankiray tiako ny mety matetika mitranga, ny olona zatra fofona maloto, fofona ratsy zany, dia tsy mahatsapa mihitsy ny hatsaran'izany hoe manitra zany. Azonao ve? Tsy mahatsapa mihitsy zany hoe ohatra ny ahoana zany manitra zany. Tsy voatery hoe Chanel 5 sa inona fa tena hoe rehefa ianao mamofona foana dia tsy renao tsony hoe mamofona anao fa manodidina anao mahita an'ilay izy. Dia ozy izy ianao hoe tsy maninona ilay izy. Ty misy zatra tantaraiko kely, zatra mampimehala izy fa tsy azonao tantaraina any amin'ny toeran-kafa. Raha tantarainao amin'ny toeran-kafa dia ataoko malala ny anaran'i Jesosy ianao. Secret atsika ilay izy fa tsika mianakafy. Za na pasteur raha tsy mampanina amin'ny tena an'izany satria tsika mianakafy. Nisy fotoana tena aloha tonga dia tsy ataoko an'ilay terme svekaila fa maimby from be, maimby tongotra. Tsy mahamenatra nisy fotoana ohatra an'izay. Tsy fantatro inona ilay izy, tsy hoe za tsy misasa fa tsy fantatro. Dia misy fotoana rehefa tonga ao an-trano dia miaraka amin'ny vady aman-janaka dia indray ilay izy tsy reko intsony. Satria efa izay foana ilay fofona. Dia isaky ny tonga ao an-trano tsina dia tonga dia manala kiraro dia miara-misakafo dia rebe dia ny fianakaviana moa zany efa tsy inona zany, inona zany. Fromage dia tsy ilay sakafo hoanintsika zany fa zavatra hafa mihitsy. Satria za efa zatra fa ilay manodidina mbola fampanontany sao dia nenianina zany, sao dia nenianina zany. Dia tamin'ny fotoana anankiray tsapako amin'izay tena zara nga ilay izy. Tena za ilay tongotry ny problème. Zay na zay koa za tantaraina ny hafa zany. Hoe io pasteur io ilay maimby tongotra. Dia tamin'ny fotoana anankiray hitako hoe inona raha vahaolana za misasa foana isaky ny tonga. Dia noho ny fantatro amin'izay izy mety zao angambany. Satria rehefa isaky ny tonga dia sasako ny tongotra fa rehefa maraina tsy manasa tongotra tsony fa tonga dia mampilasa indray dia mandeha. Satria ny everiko efa ny sasana maly ilay izy. Za madoriko zanga nandeha taizy. Ianao koa. Fa hitako ilay izy hoe izay zany ilay olana dia nanomboka nanapa-kevitra hoe hiditra fahazarana vaovao indray aho zany manomboko izao dia sasako ny isa maraina ny tongotra. Fa tao aorianan'izay, aleloia, voninahitra ho an'i Jesosy. Zay ilay vavolombelona. Tao aorianan'izay isaky manala kiraro na ny hariva avy miasa dia fofoniko ilay izy fa tsy mahare satria niditra fahazarana vaovao aho. Azonao ve zany? Ny fiainam-panahintsika rehefa zatra ao anatin'ny fahotana ianao dia sy fantatra intsony hoe manota ianao. Raisinao ho jurisprudence ilay zavatra ataonao heverinao fa mety foana. Ny zavatra izay tsy mety ka hitanao hoe ny olona manao dia tsy maninona, ny olona manao dia ianao koa manao dia mahazatra an'izany ianao. Dia nefa raha ny heverinao fa mety ilay izy dia tsy fantatra ao intsony hoe ty zavatra ataoko ty nefa tsy izy intsony. Zay ilay fahazaran-dratsy. Zay ilay fahazaran-dratsy. Inona raha ny antony hidiran'ilay fahazaran-dratsy? Zay ny fanontaniana. Fa maninona miditra ilay fahazaran-dratsy? Satria tsotra tsy misy fahazaran-tsara. Azonao ve zany? Tsotra kely. Hialantsika amin'ny fahazaran-dratsy dia ndao hitady fomba anankiray anazatra ny tenantsika amin'ny zavatra tsara. Amen. Feno fahazaran-tsara ny fiainanao.
amen. Mety mimasonao ohatra nijery zavatra tsy tokony jerena mahazatra anao foana, tsy fantatra io inona io na inona io. Ho atsika mpijery, ataontsika hoe ho atsika mpijery Facebook moa zany dia ao tena misy zavatra be da be mora jerena. Za tsy miteny hoe azo jerena fa mora jerena. Dia miankina amin'izay fanazaranao ao anatiny io, dia izay mitondra an'le toyiny. Ka raha ohatra ianao tsy afaka amin'ny Facebook dia ataovy any amin'ilay zavatra tokony azo jerena foana ny jerena. Misy fomba azo anaovana an'izany. Misy fomba fotsiny hoe misy x ao, misy voara moins ao, misy zatra be da be ao azonao atao. Dia ho hitanao fa tsy ho hitanao tsony ilay zavatra mahavarinanao reny. Fa mila fenonao fahazara tsara ny fiainanao. Ho any an-danitra ny antsika. Amen. Ho any an-danitra tsika. Raha ohazy izy ny teny ao amin'ny baolina toko 2:25 hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza. Zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza ho atsika ankizy eto mbola manana ray aman-dreniny teny dia aza toana raha mamiverimberina ilay zavatra tenenina. Mifona aloha raha olona antitra be matetika amin'ilay miverimberina foana, efa niteneniny mama zany, efa niteneniny dada zany. Zany foana ave. Fa zao misy antony ireny. Ny dikany hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny ankizy dia mila tenenina matetika izy, satria raha miteny azy indray mandeha ianao dia mety tsy tadidiny na tsy azony ilay zavatra antony tenenanao azy tamin'iny fotoana ny tenenanao azy iny. Fa misy exercice mila atao isan'andro mba hahatonga an'ilay zaza ho zatra manao an'ilay zavatra tianao ataony raha ohatra ka ray aman-dreny ianao. Dia ny antony zany amin'ireny hoe fa maninona noatra miverimberina ilay zavatra tenenina, misy zavatra tian'Andriamanitra amboarinao. Amen. Ny ankizy zao tokony hanao amen be zany. Fa ny lehibe koa mbola misy sain-jaza be dia tokony hanao amen koa. Amen. Satria tsika mbola zaza koa eo amin'ny tompo e. Alleluia. Amarana anazy ezahako fitinina ilay izy. Izy ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny Jaona 9:4-30. Jesosy namalaza hoe lazaiko marina dia marina aminareo tokoa fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Inona ilay hoe andevo? Ny dikany hoe andevo dia fahazarana manota. Tsy afaka mihitsy ianao ao anatin'ilay izy, izay ilay andevo. Tsy afaka mikontrer an'ilay izy ianao fa ohatran'ny io foana. Nefa ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra dia milaza fa tsika dia andevo fa doloso ny anarantsika. Andevon'ny Kristy tsika. Amen. Fa tsy andevon'ny ota. Ny dikan'izany ao anatin'izay dia mila tena misy zavatra fahazarana tokony iainantsika isan'andro. Misy zavatra tokony ho amboarintsika isan'andro, fa raha vao misy fotoana anankiray tadidio fa raha ohatra ka hoe miezaka fenonao an'Andriamanitra ny fiainanao, amin'ny fotoana anankiray ianao variana na 2 minitra ary ka ny fahavalontsika ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia mierona tahaka ny liona ka mitady izay ho harapany ao anatin'iny 2 minitra iny. Tafiditra izy dia mivadika ilay fahazara tsara rehetrarehetra, mivadika fahazaran-dratsy indray satria navelanao hiditra. Ny dikan'izay tena mila manazatra ny tena tsikatsika amin'ny zavatra izay tian'Andriamanitra ho ataontsika. Ohatra vitsivitsy reto Daniela ao amin'ny 9:1-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny fantatra Daniela fa efa vao hisy sonia ny didy dia nakao an-tranony izy ary ny varavarakelin'ny tranony ambony manandrify an'i Jerosalema dia nivoha. Koa in-3 isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrihan'Andriamanina izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Rehefa mivoaka ny didy fa ho ampidiriny Daniela dia zao zavatra nataony dia ilay zavatra efa fanaony hatramin'izay, nivavaka izy. Raha zao ny eo akaikinao mila zatra mivavaka ianao, mila zatra miresaka amin'Andriamanitra ianao. Amen. Dia tahaka an'izany ihany koa Mosesy, Exodosy 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fanaony Mosesy ny makalay ka fanaony Mosesy
ny makalaika manorina azy eo ivelan'ny toby lavidavitra ary ny anarany dia nataony hoe tranolay fiaonana ary izay rehetra nitady an' Jehovah dia nivoaka ho eny amin'ny tranolay fiaonana izay teo ivelan'ny toby. Toko fahafito azafady, toko fahafito ilay teo dia toko fahasivy indray a. Ary raha niditra tao amin'ilay Mosesy dia nidina ny andro rahona ka nijanona teo anoloan'ny varavarana lay ary Jehovah dia niresaka tamin'i Mosesy. Andininy faraka amin'ny folo. Ary Jehovah niteny nifanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany dia niverina anakeo amin'ny toby izy fa ny mpanompony dia Josoa zatovo zanaky Nona tsy niala tamin'ilay. Aleloia. Ny fanaon'ny Mosesy dia maninona? Makalay satria hiresaka amin'Andriamanitra. Ny fanaon'ny Mosesy rehefa misy zavatra mitranga dia lasa izy miresaka amin'Andriamanitra. Ninona tontolo mety nanaka anazy nandritry ny fotoana izay nanendren'Andriamanitra azy ka mety hoe tonga amin'ny fahasahiranana manoloana ny zavatra izay nitondrana ny zanak'Israely dia tsotra foana aleony aloha miresaka amin'Andriamanitra. Zay zany vahaolana anankiray ndaontsika hizatra hivavaka, ndaontsika hizatra hiresaka amin'Andriamanitra. Aleloia. Faharoa manaraka an'izay, Daniel toko fahaenina andininy faha 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tonga teo amin'ny lavaka izy, i Darius mpanjaka io dia napiditra ny Daniel tao anaty lavaky ny leoana. Ary noho ny tonga teo amin'ny lavaka izy dia niantso ny Daniel tamin'ny feo malahelo. Niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniel hoe: ry Daniel mpanompon'Andriamanitra velona, moa Andriamanitrao izay topoinao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny liona va. Aleloia. Ny mpanjaka dia mahafantatra fa inona ny ataon'ny Daniel isan'andro, manompo an'Andriamanitra. Fantatra ny tompon'ny fahefana tamin'izany fotoana fa ity lehilahy ity izay ampidirina ny anaty lavaky ny liona dia manompo an'Andriamanitra mandrakariva. Dia lazaovindreo ny akaikinao, ndaontsika hizatra hanompo an'Andriamanitra. Amen. Manompo an'Andriamanitra. Dia atao hoe mpanompon'Andriamanitra anao fa tsy manompon'Andriamanitra. Fanaonao izay zavatra izay. Aleloia. Fahatelo dia misy fizarana tian'Andriamanitra ho zarintsika. Ao amin'ny boky ny Salamo moa be da be ilay izy fa Salamo anankiray ihany nivakiko eto hoe Salamo 4:7. Ny anaran'i Jesosy hoe: Andriamanitra no ankalazainay mandrakariva ary ny anaranao no derainay mandrakariva. Ny krée atmosférana fiderana foana Davida satria fantany inona ny vokatry ny fiderana, inona ny nataon'Andriamanitra taminy. Tsy hoe rehefa miatrika olana dia tonga dia mitanondrika fa midera foana. Moa ve tsika tsy efa teneny hoe mifalira sendra ny sedra, mifalira sendra mifakapanahy, mifalira. Asaina mifaly, asaina midera an'Andriamanitra ny attitude antsika fa tsy asaina mitanondrika sy midera n'ilay problème. Dikan'izay resaondreny ao akaikinao, andaontsika hidera mandrakariva. Zaro amin'ny fiderana amin'ny fiainanao. Amen. Eny tsy maninona averinao ilay izy. Aleloia. Salamo 5:4 amin'ny anaran'i Jesosy: mitadiavany Jehovah sy ny heriny ka katsao mandrakariva ny tavany. Amen. Fanatrian'Andriamanitra ny sekoly isan'andro, ndaontsika hitady foana an'Andriamanitra. Aiza misy anao Andriamanitra hitady anao a. Aiza indray makary indray tsika andeta ho any indray a. Noho izy mpanompon'Andriamanitra teto hoe raha ohatra izy Jesosy ho any amin'ny elo dia hoaiza ianao anaraka azy sa ahoana. Fizy aloha tsy izy nakany izy naka lakilena le an-tany dia verina izy. Sura fa tsy atsipiny any indray iny lakile iny, tsisy mahazo makana an'iny intsony. Fa naiza misy anao dia ndaontsika ho zatra mitady an'Andriamanitra. Amen. Ezekia ane rehefa teneneo faty anao dia taizany naleny mitady an'Andriamanitra. Farany dia zao, Jesosy nanome modely, Jaona 5:7. Nanomboka tamin'ny Jesosy nanomboka tamin'ny Jesosy dia
izy no nanome modely fa makatony rainy. Izy ny ten'Andriamanitra ary izay naniraka dia eto amiko tsy nandao ahy tsy nandao ahy ho irery izy satria za manao izay sitrany mandrakariva. Aleloia. Ndao tsika hakatoan'Andriamanitra tsisy fepetra mandrakariva. Aleloia. Izy Salamo 119:117 amin'ny anaran'i Jesosy, toany aho mba ho voavonjy ka ho faly hijery ny didinao mandrakariva. Izany didin'Andriamanitra ny tsy mampatahotra reto. Mampitiaka to be zany. Nasahirana ary indraindray. Normal raha sahirana anao makatò, fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra anao tonga dia mahafinaritra be anao makatò an'Andriamanitra. Amen. Amen. Tandremo le fananara-po amin'ny ratsy. Jerevy le lehilahy manan-karena ao amin'ny Luka 5:40 le mba nisy olona malahelo ferena teo ambavadiny dia tsy nirarahiny mihitsy satria izay efa zatra ao anatin'le atmosfera manan-karena, manambola, tsy mirarahany madinika, tsy mivaky loha izay mahazo ny sasany. Dia jerevy ny hafarany. Minao fa tsy anao zany ry tanora. Ozy izy ten'Andriamanitra hoe mifalia ozy izy dia ny mbola tanora. Mandeha ozy izy amin'ny sitraky ny fonao. Fa tadio ozy izy fa mbola ho tsaraina. Manomboka izao izay fahazaranao dia amboary satria le nofo ity ohatra mety amin'ity nofo ity no manatanteraka izay zavatra efa natao foana. Ohatra hoe izao no efa expérience nananako dia tiako izay foana ny ainako. Za ohatra ny zatra efa matory ambony kidoro vita foama dia raha vao foama hafa dia tsy mety. Fa mila mizatra ny tenanao ianao manao exercice ianao amin'ny zavatra tsara satria tadio izy ny ten'Andriamanitra ao mpitoroteny 1:7 hoe mbola ho tsaraina. Miala amin'ny zone de confort dia midira amin'ny zone misy an'Andriamanitra. Amen. Ndao tsika hitsangana re. Ndao tsika hitsangana androany dia ilaza amin'ny tompontsika ny amin'izay mety tsy fantatro ianao zao mety manana inona mahazatra fahazaran-dratsy. Fahazaran-dratsy zany be dia be. Ohatra fotsiny anao hoe vao mahita olona anankiray dia tonga dia mikaikona. Da hoe mikaikona kely dia efa tokony hialany zany satria any an-danitra tsy mahazo mikaikona. Sanatria hitanao le hoe tia naka ny anonako taloha ny olona niaraka tamiko taloha zany fa tsy te hiteny an'ilay terme fiteny taloha. Dia iny dia halanao foana le olona nefa mety samy ho any an-danitra nareo dia tsy mety. Raha vao mikaikona kely anao tonga dia tafitony dia mitafidiny etỳ an-tany iray. Tandremo ny fo, tandremo izay zavatra mahazatra anao jeren'ny masonao, tandremo izay zavatra mahazatra anao henon'ny sofinao, tandremo izay fahazarana rehetrarehetra mety tsy akasitrahan'Andriamanitra. Samy manana fahalemena tsika tsirairay avy ireo, samy misy zavatra mahazatra antsika isan'andro. Ny sasany dia raha vao hitsy no mitoroteny dia za tsy hamonjy fotoana. Tsy mety zany. Manjary tantaran'ilay frôma foana eo tsika raha vao zany resahanao. Ndao hisaotra ny tompontsika satria sarobidy loatra mifanahintsika eo anatrehany. Dia tiany ianao mba hizatra hiaraka aminy. Tiany ianao mba hanao ny fanaony. Tiany ianao mba ny fisainanao mba ho sain'i Kristy isan'andro. Sandrato ny tananao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao izay tompo androany. Misaotra anao izay fa mety be da be tokoa tompo. Ny zavatra mety hiainanay tsirairay avy androany. Be da be ny zavatra mety tsy mbola voafehanay Jesosy. Be da be ny tontolo mbola manahirana anay fa rehefa tonga eo izay dia tsy afaka fa lava foana. Be da be Jesosy ny mbola tontolo tsy takatry ny sainay. Androany entinay eo anatrehanao zany.
entina eo anatrehanao ilay fahazarany ratsy na dia bitika kely mbola manelingelina amin'ny fiainam-panahinay, mbola manelingelina amin'ny fanoloran-tenanay. Jesosy fotoana androany mba anafahanao anay tsirairay avy. Ozy izy ianao hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa. Dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fahazarany ratsy rehetra dia ho afaka androany, satria ianao no manafaka azy Jesosy. Tena ambaranay aminao izay mety fahazarany ratsinay rehetrarehetra. Tsy maintsy ekenay fa misy zany, fa fantatraiko fa tsy maintsy miala amin'izany zay. Ampianaro zay ahita ilay fahazarany tsara mba ho ilay virjiny 5 endry zay Andriamanitra, ho zatra miomana ny amin'ny fampakarana, ho zatra hiomana, hitandrina, hiambina ny amin'ny fiavianao Jesosy, satria izany anie ny antom-pisinay eto. Ampio zay Tompo mba hizatra ny fiainan'ny lanitra. Ampio zay mba tsy hoe rehefa tonga any an-danitra vao ho sadaikatra, tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra. Fantatray nefa fa matoa ianao manambara ny fahamarinana, manafaka anay tsy ho andevo zany. Manafaka anay tsy ho andevon' izao tontolo izao, tsy ho andevon' izay mety fahazarana rehetrarehetra izay mety misy Andriamanitra. Ampio ny tsirairay tsisy mahavita teny zany eto, ianao no mahavita. Ary rehefa nambaranao fa efa vita ilay izy, sokafo ny masom-panahinay, ahafahanay tsirairay avy misitraka fotsiny an'ilay toetra tsara avy aminao. Dia misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Misy faly ve androany eto androany? Alleluia. Dia mizara koa mifaly e. Aloha tena tenenina ohatr'izany, mba mila mifaly foana fa oka izay tia motomototry ity. Io jere, mbola tsy mimeme. Zay tsy mimeme eo ambasador tonga dia ambenina kely. Ndraindray ne tsika atao ohatran'izany vao manaraka, vao makatoa e. Ampitahorina be mihitsy tena misy biby olona be tsy makatoa an'Andriamanitra ianao. Fa le zako teto moa le any Afrika any misy mitazo, le pasteur mitazona ataoko fafa mihitsy ka zay manota tonga dia asiny mafy an'iny. Karaha tiatsika pasteur John mitazona ataoko fafa. Ka fotsiny fa soa ihany, fa misy le hoe vokatry ny fanahy fa tsy mivokatry ny hazo misy taoko fafa. Alleluia. Mety amintsika ny miaraka amin'Andriamanitra, mety amintsika mifankazatra amin'Andriamanitra. Lazaovy ny eo akaikinao, ndao hizatra monjy sekoly ara hoe. Teneny izy hoe tsy nampozinao indray zao zay hoe, satria ianao ohatra hitako any foana. Alleluia. Matoa mbola tsy feno tsy ohatran'izao tsika eo amin'ny sekoly, dia dikan'izay misy fahazara tsara tokony atao. Alleluia. Ray soarany tsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy. Hita ianao ne Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ne Jehovah ka nomeanao fiadanana. Mandehana fa manomboka izao dia ny fiainan'Andriamanitra ny fiainanao. Mandehana fa manomboka androany ny fisainan'Andriamanitra ny fisainanao. Mandehana fa manomboka androany ny toetran'Andriamanitra ny toetranao. Mandana fa manomboka androany ianao le olona mifaly foana, ianao le olona feny fiadanana, ianao le olona feny fitsarana amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo mifahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra matozao fa ny fahasoavan'Andriamanitra matozao antsika. Tain'Andriamanitra. Alleluia.